Sehatry ny fizahan-tany niaona tamin'ny mpianatra eny anivon'ny sekoly ambony ESPA eny Vodivorona ny ministra ny fizahan-tany Andriamatoa Roland Ratsiraka ireto mpianatra ireto dia namosaka ny etaetany sy ny zavatra tiany izy ireo ao anatin'izany tontolon'ny fizahan-tany izany. Etsy ankilany ihany koa nefa Andriamatoa ministra ny fizahan-tany dia nilaza ny mahazava-dehibe izay sehatra ny fizahan-tany izay sy ny tombony hoentiny eo amin'ny toe-karem-pirenena. Sehatra iray afaka ampandrosoana ny toe-karena malagasy ny fizahan-tany. Ny rehetra ao anatin'izany ny enjeniera dia manana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny fizahan-tany hoy ny ministra Ratsiraka Roland nandritra ny tafanataony tamin'ireo mpianatra teny amin'ny sekoly ambony politeknika ESPA Vontovorona androany. Namporisika ny mpianatra amorona ary nantevina amin'ny fikarohana mikasika ireo sehatra mifandray amin'ny fizahan-tany ity mpikambana amin'ny gouvernemanta ity. Ingénieur zany tokony mamorona manazava koa hoe mila bisikleta sika fa maninana dia bisikleta dia afarantsika ny velany misy olona manao circuit VTT eto fa maninona ary zareo ary tsy mamorona bisikleta be dia be ny olona andeha vidin'izany bisikleta zany manazava koa zany resaka ataontsika hoe ny ilana technicien supérieur indrindrandrindra ingénieur mamorona eto Madagasikara dia ilaintsika zany satria reo orinasa na hôtely na restaurant na projet izay mifandray na direct na indirect amin'ny tourisme dia mila olona vanivelana zareo manafatra olona vanivelany mampalahelo zany kanefa malagasy maro mahay zavatra. Ireo mpianatra dia nilaza fa zava-dehibe ho azy ireo ny fandalovan'ny ministra ny fizahan-tany teto Vontovorona. Zavatra tena nahaliana satria misy ilay informatika zany satria ny informatika dia anisan'ny miroborobo tokoa ary anisan'ny sitomana olona be dia be zany amin'ny resaka fizahan-tany ary izay ihany fa teo ihany koa ny hydraolika ny BTP satria dia ny resaka ny architecture ihany koa zany dia inoko fa tena nahaliana ny mpianatra rehetrarehetra zany fa sary enoka dia makasitraka zany fa dia niangatamy zany hoe mba hoe velatra ho ny mpianatra rehetrarehetra fa sy hoe Vontovorona ihany zany fa sy ny any fianarasoa ny rehetrarehetra. Ny orina nanomboka ny 3,770 ny ESPA izay manofana teknisianina ambony sy ingénieur ary manohana ihany koa formation doctorale.